enisaocyanao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. falomerabantsika tsirairay avindray tonga eto fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zanjina isika amin'ity alahady ity sotra an'andriamanitra isika fa mbola nomena an'izao fotoana manokana izao indray fa tsika mandray ny teniny aloha inderatsika ny amin'ny lesona ny dia hivavaka isika ilay tsara andrezany danitra tolotra ianao ny dera ny laza sy ny voninahitra misaotra anao izay fa mbola nomenao izao tombontona izao indray fa nay mandray ny teninao ireny tokoa ianao mba hiasa eo amin'ny fiainana tsirairay avy ka hitondra vokatsoa amin'ny fiainanay tokoa anay izany aminaran'i Jesosy amen. Raha teny lesona tsika androany dia manao hoe tao Betania. Tantarao ny toe-javatra anankiray izay nandrindra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra hiara miasa mahasoa dia na dia tsy takatra ny sainao azy izany. Mpiray tam-po manko i Maria sy Marta ary koa i Lazarosy. Ny fihetsiky Maria no nitantarain'i Jaona rehefa miresaka momba azy eo amin'ny Jaona 12. Inona fa i Marta ny zokiny araka ny kolotsaina fahiny sy ny fomba anoritsoretan'ny baiboly ny voalohany andraikiny ao an-tokantrano. Izy koa no nitsena voalohany an'i Jesosy tao aorian'ny nahafatesan'i Lazarosy. Misy teboka iray apetraky Jaona mazava dia ny hoe tian'i Jesosy ny tsirairay amin'izy ireo. Matetika no irintsika hiditra an-tsehatra tsy misy atakandro Andriamanitra, mety tsy hifanaraka amin'ny fandaharam-potoantsika nefa ny fikasana ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa tsy ny etaetapon'ny olombelona no mifehy ny fihetsiny. Fantatsika fa efa efatr'andro no nandevenana ny Lazarosy vao tonga Jesosy, azo inona fa efa maty ihany koa Lazarosy tamin'ny fotoana nandraisan'i Jesosy an'ilay hafatra. Nahoana dia tsy nampitombo-tsaina ny mpianatra io fangatan'andro io. Nanantena ihany koa ngamba izy ireo fa andefa aingany Jesosy. Nanambara ny tebitebiny amin'i Jesosy sy ny tenany ny mpianatra rehefa nilaza fa hiaraka hiverina ny tsotia izy ireo. Tsy nahita afa-tsy ny loza miandry azy izy ireo. Tsy azo niresehen-dahatra hiala amin'ny lalana voasoritra teo anoloany Jesosy. Nandroso izy na dia nanambana azy aza ny loza. Nampatsiavan'i Jesosy tamin'ny resaka maro ny fanaovany tamin'ny mpianany fa mila mandeha amin'ny mazava izy ireo. Nomeny tokony mpianatra fa tsy mba ho tafitohina izay mandeha amin'ny atoandro. Tsy nilaza nefa Jesosy fa tsy hisy fitsapana intsony ny fiainany fa ho afaka nateraka soamantsara ny diany kosa izy ireo. Tsy azo mpianatra indray ny sary-teny nataon'i Jesosy teo. Laza izy fa hamohan'i Lazarosy amin'ny torimasony. Fampiasan'ny soratra masina ilazana ny fahafatesany marina ny torimaso. Koa tokony ho natakatra an'izany ihany ny mpianatra. Laza tsotra tamin'izy ireo ihany Jesosy avy eo. Araka izany dia aseho an'i Jesosy eto ny faran'ny tantaran'ny hatsangana amin'ny maty i Lazarosy. Nan'olo tena ho faty araka amin'i Jesosy i Tomasy noho ny tsy fahatakarany, na dia votra amin'ny fahatakarana azy anefa izy dia nahatoga an'i Kristy.
to vonina ho faty araka amin'i Jesosy avokoa ny mpianatra na dia tsy nahatakatra tsara ny toe-javatra miseho azy araka ny fantatsika mpamaky ankehitriny nefa dia indrisy fa tamin'ny fotoana nilan'i Jesosy an'izany indrindra nefa no nandaosany izy ireo azy. Izany lesona izany anie ahatonga antsika hisaintsaina indrindrandrindra ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay omena antsika isanandro mba hangataka ny fanahy masina isika nazavantsika ny fahamarinana rehetra araka ny tokony ho izy, tsy handeha amin'ny herin'ny heritreritra na ny saina maha-olombelona fa ny fanahy masina ny hanazava izany mba ho azontsika ny tiana ambara. Amen. Anay tsara indrindra mbola misaotra anao izay eny amin'izany lesona nomenao izany, mangataka aminao izay tompo mba holiana ny amin'ny zavatra ara-panahy mandrakariva, atsapa ihany koa fa eo aminao ihany no misy fahamarinana ary anana fanantenana fa na dia efa mihoatra ny amin'ny lozikan'izao tany izao aza dia ny fahafatesana izany dia hainao ny manamboatra ny efa rava rehetra sy ny efa maty rehetra aza atsanganao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotr'i Jesosy isanandro.